L'actu du jour. Coup daholo nareo tanareo nahita interview an'ny sy teny zany no miteny hoe satria ny DG teo aloha teo nanao sy ny nahazo presina angamba na nahazo zao angamba de zay mahatonga an'io Jirama io ohatr'izao. Mais en fait afaka anelan'zareo tsara mihitsiny rehefa ohatra hoe nouveau mpitondra de afaka miala amin'ny ancien fournisseur. Afaka elan'zareo mihitsiny zany afaka anelan'zareo tsara. Fa tsy zay nataony fitondrana io da Yakoufaly no nametraka pression an'ny ralitaire zay ministre à l'époque iraky ny colonel Michael ohatr'izao tamin'ny sy teny tamin'izany. Tsy hitako hoe nareo hoe tsy le hoe enigelenao reo lohanareo. Nisy plainte an'ny ralitaire tany amin'ny Amnesty International sy tany amin'ny reo ina moa tiako tenena organisme international rehetrarehetra reo afaka ametrahana plainte. Tsy nietsika moa zany ny international ny organisme international fa io de efa tamin'ny mois de novembre 2025. Fa saika napoakako teo hoe misy zavatra momba ny Jirama tiako resahana aminareo de misy ny za moa le lazana hoe pendant foana isan'andro iny de j'ai décidé de ne pas sortir tout de suite fa rehefa kosa tena nafanasina may be zay vao navoakako anareo hoe ty ne le izy nametraka plainte ne le bandy kely de zay natonga na tsy niverina ministre tsony de Jovena ny entreprise ny Asnani Ridge sy Avarosen mais ny Asnani Avarosen zany tout ce qui est électricité propre de ny Asnani Ridge tout ce qui est électricité hydraulique etc. René fournisseur problème zany tellement naka fournisseur anankiray fotsiny Madagascar ka nohan'ireo nisy fournisseur successif atao fa reo ny tena nanapotika ny Madagascar fa reo zany afaka manamboatra Jirama vaovao hafa satria ny forcé nanao tsosa de nanao tsosa de tsy afaka mandao tsony io tsika tsy afaka mandao ny tsosa ny Jirama de hoe potehana Jirama de mitady fournisseur hafa de miditra ao anatin'ny problème hafa koa fa les fournisseurs hafa afaka natao tsara mihitsy hoe alefa de tamin'iny nisy projet volobe miaraka tamin'ny vazaha tsy haiko na ny nataon'zareo ihany farany na tsy fa iny projet volobe iny de nisy gasy tena hoe proposé ohatriny iny fotsiny fa nandrinen'zareo zany moindre ambonimbony kokoa ny kohany par rapport amin'ilay anankiray ambanimbany kokoa ny kohany par rapport amin'ilay anankiray iny ny Canadiana raha tsy diso no nahazo an'ilay projet je sais plus de tsy miprofiter amin'ny malagasy mihitsy zany afaka ataony zany hoe rehefa Jirama tsy afaka manome électricité ka ny olona manana ohatra zao panneau solaire na ohatra zany de zareo mana afaka mifournir BTP de afaka mifournir ny mettre alefa en concurrence privé ne afaka atao koa ne zany fa tsy nataon'zareo satria miprofiter ny Asnani Ridge sy Avarosen tamin'izany zany miresaka amin'izany karana zany rehefa niresahako anareo zay zavatra de zany ny enjehana teto zany lazana fa be rasista be zao ilekala Cynthia tsy tia karana et tout ça rehefa zay niresahako anareo hoe reo ne tena mampahantra Madagascar reo karanareo hoe io tsy foko io ary tsy foko fa 7 io fa io politique du grand remplacement no eton'ny vazaha manina tsy afaka akitehana sy Ridge satria izy anisan'ny pays ny campagne électorale ny Emmanuel Macron
dia maninona izany ho enjehana foana eto amin'ny page eto a nefa ny zavatra lazaiko a dia marina dia malagasy mitovy amiko no manenjika anahy eto satria le malagasy mitovy amiko tsy te ahita ny tena marina ary tsy te hivoatra koa rehefa rahatondra anareo hoe io neny manao an'izao hoe tsika ane manana possibilité manana an'ireo karanareo izay mampihina tsy fihinan'ny tanytsika fa mba mahaiza mirahina unité nationale dia lasa hitsy ny petsipetsina amin'ny fédéral ny zavatra ataony citeny io a dia midestabiliser ny politika malagasy agny zavatra ataony citeny a isy randrianirina tsy mifakahazo io fantatsinareo tsara reny zahalatsaza sy ny tany reny androsianina mpanao an'ireny ty randrianirina ty mbola vendrana ary manaika nijanonan'ireo rosian'ireo nefa reo neny tena mpangalatsaza sy mpamonolo amin'ny tanyntsika hoe ary izany efa fomba ny zareo a ane Sahel efa fomba ny zareo efa tonga eo amin'ny tanin'ny olona ametraka climat de terreur a zay olona samy tsangana rehetrarehetra apitehana daholo afaka ahoana reny tiky hoe rehefa ohatra zao hoe resaka sécurité zany a ao anatin'ny politika zany c'est quelque chose io a ny zavatra tetavin'ny voalohany aloha zany raha ohatra hoe ianao tanymanitra alohany a dia ny zavatra nytetavinao a dia ny sakafo a dia tout ce qui est besoin d'après le pyramide de Maslow, tout ce qui est besoin de base, besoin primaire. Fa rehefa ianao manomboka mitady ny sécurité a dia manomboka miakatrakatra ny société anao na dia ianao arany ambany ara dia mitady ny sécurité io satria tout ce qui est tsika matotsika olombelona être communautaire dia satria mila fiarovana dia zay mahatonga antsika amin'ny vivre en société dia dikan'izany a zany sécurité zany a importance primordiale koa zany a amin'ny malagasy deuxième seuil fa ny zavatra mampime a dia ny PRRM mametraka ny sécurité any amin'ireo rosianareo 10 millions d'euros en équivalence en or par mois no hoaniny reo Africa Corps reo a tsy mametraka solution tsy nijery atsika malagasy hoe mila électricité dia la ohatra ampiana amin'ny électricité mila matériel neny zareo zaza malagasy reo hoe mila misy an'izany hoe olona mipase CP zany a tsy manana latabatra tsy manana seza mila matériel nareo hoe mila olona mampianatra anazy nareo hoe au lieu de olona mampianatra an'le zaza hoe mampianatra hoe ampianatra ny ampianarana zany a dia ina nataonjareo mila mampianatra ny anglisy ana dia mampianatra olona efa manana diplôma amin'ny resaka relation internationale estetika fotsiny zany zavatra ataon'ireo rosianareo koa angalatra hitsetitra ny arenan'ny malagasy ary efa fataondry zareo any Afrika Corps any Soudan zany a dia 1% fotsiny ny azon'ny fitondrana amin'ny resaka fitrandrana volamena zao a mananjariko io koa efa misy accord miaraka amin'ny Rosianina nataony citeny tamin'ny novembre 2025 hitrandraka ny volamena amin'ny mananjariko zao reo nefa efa eo ny karanako ny be milama je sais pas quoi comment ça va ny anarany zareo moa sarotrarotra amiko sady zay masorerenana zany rehefa miteny ny anarany reny za sady ry koa miteny ny anarany tsy mitovy amin'ny anarana malagasy rehetrarehetra hoe randrianirina rasirasy ny antsika malagasy rehetrarehetra mitovy daholo ny anarantsika mitovy daholo ny fomba fanokatana an'le anarana hatrany ambony ka hatrany ambany fa tsy asinene any ha fa marikiriko anana mamaky ny anarany ara mangalatra ny arena amin'ny malagasy a fa tsika malagasy tsisy tetra daholo reo zay dareo aloha ny tena teneniko anareo ils m'ont déçu satria rehefa tonga le ady a efa hitan'zareo a tsy mety a efa nasavanany zareo a satria mandry zanana groupe BDP zay dia hitanareo ny tena nampime anahy nanaiko vola
nareo koa manana responsabilité nareo Gen Z nanaiky ny vola amen'io fitondrana io nareo manao compte fake be dia be io nanaiky ny vola satria première sy deuxième année any faky no ampiasainy siteny mamindre manao manipulation de masse miaraka am'ireo rosianareo sy miaraka am'ireo fitondranareo nareo koa namadika antolona nareo samy manana ny erreur ny daholo nareo tsirairay avy matotsy mandeha ary tsy mety mandroso ny système ao Madagasikara reo mpitarika politika reo koa nareo koa mbola diso koa nareo satria nareo nanafina ny vola nahodinareo erany institution Madagasikara amina miliara hatrany amin'ny Ravalomanana Rajonary Mapianina i Rajoelina sy ty colonel Randrianirina ty amina miliara ny vola ahodiny zareo amin'ny fanjakana ao amina milliard d'euros za tsy miteny amina milliard d'ariary fa amina milliard d'euros le olona nangalatra 4000 milliards d'ariary iverina satria mambambola ny sadaiky reo isa moa le olona nangalatra 4000 milliards d'ariary fantatry nareo isa Rajoelina eo anteneko hoe miandro patron no Randrianirina de io iverina io efa faire retournement efa voasasa daholo ny lohanareo any amin'ny fiangonana any mila mamela heloka io resaka jirama io ny tena mampime anahy de miofa ny lelany sy teny nefa izy mihitsiny ny ao mibadika miaraka amin'ny Dayakofalia forcé olona misigné miaraka amin'ny asiny Ridje sy Avarosen zany no teny an'izany fa misy plainte ny Andro Altera ary izy moa le nitomantany amin'ilay cousin iny marary mamanay zazao raly tetaka nefa zavatra rehefa ianao ny anaty marina ka renao miady ho an'nytanindrazana tsy aleonao tonga de mitsangana colonel Patrick de tavandrareo amin'ny colonel Patrick de ho faty any amponja any nefa iny de nasanteny resaka aferana BNI reo karanireo ihany aferana BNI reo karanireo ary BNI mbola misy zavatra mbola maizina be tsy resaka le olona hoe telo 37 personnes zay kitika an'io affaire BNI io no maty depuis les gouvernements successifs teo tsy zay fotsiny tsy resaka koa hoe fangalarana ny ina moa tiako tenena ny tanin'ny malagasy fotsiny koa de tsy resaka fotsiny koa hoe fangalarana ny volan'ny malagasy nametraka ny volany tao rehefa niova mpitondra ny BNI fa resaka mbola pire noho zany blanchiment d'argent amina pays samihafa Yasneny Ridje Bernard Tapie misy aferany koa donc ny olo efa maty fa tam'izany BNI zany efa banky efa mihinantsy fihinana hatramin'izay de mbola mitsangana ao amin'ny tantsika ao matoa za miteny hoe BNI de misy lien miaraka amin'ny jirama io ndry Asneny na Asneny Ridje tsy retinareo hoe mibangotsika zany efa hoentina karana tsika rehefa mihinan-kanina de hoentina karana zao rehetrarehetra oa de hoentina karana daholo fa tsika malagasy aiza le fonko telo ambifolo valo ambifolo aiza le fonko valo ambifolo olona communauté anaty foko akory no mangalatra eo amin'ny tanitsika de tsika manaiky satria tsika tikely satria reo mpitondra tsika reo tikely ny sinoa c'est pipitraky ny Dania reo sinoa reo tsy de makaiza loatra raha hoe reo na de le sinoa vaovao reny raha hoe mitrandraka volamena tsy makaiza ny volamena trandrahan'ireo par rapport am'ireo fatikarana tsy makaiza amin'ny misy ny tentaculaire reo sinoa reo rehefa tonga de reo tena hoe ana de mandeha manambady gasy de misasimile
rehefa nareo mitondra reo dia tafiditra tsara ohatry ny malagasy reo hoe fa tsy ohatry ny reto karana reto re ma miimposé any culture miimposé any fivavahany ohatry ny reo rosiana reo ihany miimposé any culture miimposé any fivavahany reo karanareo a tezinareo mbola nahita vehivavy karana hoe nanambady gasy mantany anareo hoe tezinareo mbola nahita vehivavy karana manambady gasy lela karana raha andeha hanambady gasy vavy zany a sarotra be sa no dedainy sa no riko amintsika mangalatra ny arenatsika nefa de tsika mitsangana fotsiny olona étranger de notaire zany milibaliba ao amin'ny trantsika ao ao amin'ny jardinatsika de angalary trandrany ny volamena ao anatin'ny tantsika de zay koa ny ataon'ireo rosianareo am'izao ny sinoa zany a resaka économie hoe resaka volamena mbola afaka manipulena mbola afaka mahanana mahay mizy tsara mihitsiny fa reo karanareo ne tsy hananatsika mahay mizy mihitsiny e reo rosianareo zay manao miditra any amin'ny TVM atsika radio national tsy haiko nareo na TVM rehefa midina be mihitsy ny kotiny zareo tsisy mijery rehefa andarana kosa mitonga miditra any amin'ny TVM atsika miditra any amin'ny radio national atsika dika zany hiditra ao anatin'ny lohatsika ny église orthodoxe zany moa hoe efa maniry ohatry ny adra ao Madagasikara fa nemena ny sainy vahoaka teneniko anareo hoe anao manipulation zareo de no tsara ny discours ny pasteur anareo sy ny mopera anareo fa iteny izy hoe mila mamela elika satria iverana rajoelona je suis en colère. Iverana rajoelona de tsy maintsy mila mamela elika ny rajoelona amin'ny olona rehetrarehetra fa ny 25 mora nataondreo ny olona rehetrarehetra maty tao ny tolona nataontsika zany tsisy dikany bloqué ny communauté internationale bloqué ny SADC ny vola miditra ao Madagasikara reo miteny zay referendum constitutionnel nefa mikasa hijanona 10 taona hitondra reo karan'ireo nanao lahatra be dia be rehefa ohatra hoe tafiakatra le randrinirina de nakao amin'ny kapisato reo de amina tomobile A4x4 mitondra vola reo karana rehetrarehetra reo 4x4 mitondra vola aminanany zay natonga ny hery-tsalama premier ministre fa tsy tokony hery-tsalama mihitsy ny premier ministre fa tellement tsamba ny vola ty le colonel ty zao nareo mahita ny zavatra nyteneniko tamin'ny voalohany rehetrarehetra reny marina daholo tsy zavatra nyteneniko hoe diso nanao akory na io le colonel io kela be velonana tsy nasy place ty nanao an'izao na io hoe le dayany forcé ana ministre hoe anao soni miaraka amin'ny asiny ny rije sy avarosenina raha tsy zany de maty zay mbola nisy andro tamin'ny mois de novembre iny tena hoe nitadiola hoe isa alao avoaka le ministre fa tena enjana be ty andeha ho vonony dayako ofaly tonatona tany amin'ny Gervais Tonton Gervais tonatona tany Gervais ny Raltera de Gervais no niteny any Mikela hoe aza aza kitikity any laty banty miaraka amin'ny aniny eto amin'ny basy eto amin'ny lohany iny efa nitady ny ambasady fity tany amin'ny ambasady le plainte sa fitonga tany amin'ny sovony dayako ofaly nisy fity zany tao amin'ny ambasady tsy fatako hoe ambasady iza no tonatona nanome anazy an'io fa na ny amin'ny ambasady ao Madagasikara zany misy tsy ananana confiance zany mitotototo mitady ipetrahany mibandy iny hoe nanana mbola any amin'ny tantanay raha tena mbola mitonatona anako je suis énervé nefa menimenina ary amin'ny kozanay reny sy amangrafy iny Raltera iny satria mbola tany amin'ny tantanay mbola mitonatona mbola tany amin'ny tantanay mbola nahazo ina moa tiako tenenina satria reny c'est pas vraiment fa fa ny paso manjevy reny manana roa mpianakaviana amin'ny iababeko mbola tany no tonantonana
mbola tany a mbola nahazo ina moa tiako tenena nahazo protection nefa tokony tsy efa tsisy ana tsisy idirantsonne de mbola menomenona ihany cousin namaty ke raha tena moi je dis tsy namaty en cousin ko namoaka reny dossier reny tsisy famadiana mihitsiny fa izany tsy manana any hoe matahotra mamanareo fantitra ny anay koa ne fantitra ny fianana rehetrarehetra samy ho faty any eto amin'ity tany ity ro zaza rehetrarehetra maty reo a noho ny fiarovana io fitondrana izay mamono vahoaka malagasy io fitondrana io mamono vahoaka malagasy resaka permis de construire reny famonon'olo reny se kialafany so de fa manana volamena manana anina volamena am'izao manana ina moa no tiako tenenina manana mihinana volamena de fantatrinareo hoe rehefa anao te hanakarena vetivety a de tsorona koa na de soroninao eo fa soron'olombelona mpanao fanafodin'ireo a izy anak'evatrareo a mitovy daholo mpiandry tsy manao an'izany mpiandry mihitsy ny reny ny tena mpanao rehefa ianao mahita mpiandry manaotra de de hoe atsy misy za efa nahita zahako sinona zay fianakavinay mpivavaka be de jereko ohatrao fotsiny le olona manao an'iny kima ikihito zany no tsy teny-dratsy kay moa ty zany tena mpanao fanafody de jereko tsara izy de zany lazanao fa misy devoly fa fatako tsara mihitsy hoe io zany tena mpanao fanafody hitany daholo e fanafody tao amin'le tranon'le olona tsy Andriamanitra mihitsy ny andeha tena anazy io tsy misy fanafody tsy herin'Andriamanitra zany raha ohatra hoe ianao tena mpivavaka tsy herin'Andriamanitra zany donc reo mpiandro reo mihitsy ny tena jereo tsara e na ny cinéma reo mpiandro reo teny amin'ny amonona afo a teny amin'ny 13 mai c'est du cinéma de tsika rehetrarehetra zao a tsisy miraharaha an'le zanatsika sy avatsika maty nangina daholo tsisy samy teny daholo ny ina moa tiako tenena ny avis de recherche mbola PDP cependant tsisy misy efa firy zay ny maty efa ny any amin'ny am'favantrareo hoe 200 personnes no nisy ny anana de midina foana io a lasa 70 personnes zao nefa 3000 personnes depuis ireo tonga teo amin'ny fitondrana io a no efa feno ny olona nangalarina sy maty 3000 personnes d'après la brigade criminelle. Ah mais moi je suis outré hein. Fatsika rehetrarehetra samy matory daholo a de hoe kala tsy nahazo place ena tsy nahazo terana tena miteniteny zay foana mantsy fa ny mikela fanirisoa iny fa ke ndrinery kela fanirisoa no nyteny any hoe alatry atako conseiller technique ana fa ana zany tena ndre hoe misy anisy ministère itsy mipropose ana na itsy ministère des filles atsy amin'ny finance atsy koa ça m'intéresse fa jereko tsara mihitsy ny hoe inona daholo ny zavatra ratsy ataondreo amin'ny finance ao satria reo ny tena manambola indrindra sy mangalatra ny arena amin'ny malagasy indrindra de fa ina tena tiandrindra raha ohatra hoe idealement miara-miasa amindre de hitanareo tsara fa isambony anarany ty iza satria zany hoe mpinamana tahina namoaka izy io ny eritreritra be tsy zany hoe nanontany toerana tany amin'ny kialafanirysoa hoe fa izy no ny teneniko hoe de aleotsika sindrimy arany asa si mba mahampome donc après il y a 200 € qui annoncé ataoko inona vola je gagne raha ohatra 200 € bon je gagne voilà fois plus non 200 € même kelery 200 € zany volana aniko en une demi-journée ça mampime excuse-moi mais ça m'intéresse pas raha ohatra hoe zay misy kotany conseiller nanani mais zako fotsiny le olana zao nanani
Moi, je vous ai pas raconté les fomba fiteniny anazy fa reo olona rehetrarehetra nanampy anazy avatsy reo olona le Serge Imbe sy le tovo zay mitsepitra tsara mihitsy ny arenan'ny Ravatomanga amizao. Fa ny olona rehetrarehetra nanohana an'iny amizao leo sy entsaka anazy daholo satria namadika atola sy namadika an'le hitanareo le namadika an'le tena zavatra tena hoe tokony hoe napetraka ao Madagasikara. Namadika atolona satria manino nariny resaka fotsiny hoe Andry Rajoelina iny fotsiny tsy zavatra afaka nataony nefa izy miteny hoe natsisisena tsy afaka manaka anana. Tsy nametraka na plainte anankiray iny au niveau de des communautés internationales contre un Rajoelina. Raha tena izy ny tena hoe hiady contre un Rajoelina de manina un gros poisson non tena. C'est le plus gros poisson Andry Rajoelina. Pourquoi ils n'ont pas touché? Satria misy akory nandriany ireny, satria misy akory ny akory miaraka amin'ny Sadeka koa ny iverenany. C'est un gros poisson. Ils n'ont pas touché. Ils no tsy mbola tsy Ravatomanga neny nandeha naniraka hoe ndana voaloha le olona eny. Ny mpiasa ny sodiadiny eny. Tezinareo mbola nahita hoe mpiasa ny sodiadiny eny nidiny. Nareo ngamantsy nareo marika fa mpiasa ny sodiady no nidina. Tanareo reny pôzy ao anatsaka moa tamin'ny reny tolona 2025 reny. Pôzina moa fanatsona anazy ako mizany me sady rombotra ihany de lesa le tanora koa moa de tratran'le izy le pôzy goûter tadidinareo pôzy goûter reny vola ny Ravatomanga midina amin'ireny eny amin'ny terrain anaovana reny pôzy goûter reny. Zany me vola ny Ravatomanga reny pôzy goûter sy pôzy kafe tezinareo mbola neta hoe enao andeha tola de maka pôzy atsaratsy ao Madagasikara. Maka pôzy andeha isotro anakely de asina rano kely andeha iverina itony. Nzalo te sady me ce que zareo zany manipulé. Moi je me suis concentrée sur la communication internationale. Mila nijery koa ny national à moment tena nijery misy koa de teo zany izy misy zavatra il y a quelque chose qui cloche ohatra mandeha misosa ho azy fotsiny ty zany tolona zany rehefa tena hoe manao tolona zany ça dure 6 mois eo même pas 2 mois 3 mois de efa vita. Excusez-moi fa niongana angakaingana kely de Rajoelina nisy accord zany izy sy andrerandrianirina. Je pense même que c'est antérieur, mais à la quantité, c'est qu'elle a fait donc, ça me fout à haut antique. Fanny problème, tu sais, Ruero, tam 2025, n'a pas Ruero, Rena, ni Mikuru, Bekuneta, Kan, ouais, Smandoa, qui s'en est, c'est ça. Nas, tu es un CTA, t'es naera, tu n'as pas photocopie, fait un tir, dossier. Ça, niasa 10 andro za tao amin'ny libra ho an'ny fanerisoa iny ke tsy malala fomba iny izy zao izy no miforcena hoe Cynthia miasa tanaty braoata nandehanako tany Madagasikara de niasa 10 andro raha nareo mieritratra hoe resaka place misy arrêté afaka apetrako anareo eto sy ny avany le arrêté satria à un moment donné tsy afaka akisa zao ity nianany de resaka mission quoi là j'étais en mission sur un dossier de Ravatomanga tany izy no tsy fetsy ianao c'est conseil technique zany afaka miditra anaty bureau afaka mijery rehetrarehetra ny dossier rehetrarehetra t'as le droit. Moi bien sûr que j'ai regardé et j'ai pas fait que regarder vous la map mais tsy nangalatra dossier ka tanareo tsy manao anna ihany tsy nangalatra dossier. Ni dossier, de toute façon, dossier important, ça quoi, na mettaka nasa net dossier en PN, qui traité grand traité na galanfuna, vous savez, c'est un irrité, un pétac, un tiré, un fouton, un firen, ça tient dossier na PN, ma tante capé, fatso me candidat, wal qui n'y serait pas, voilà, m'inspire à nous, na ton irrité. Parce que vous avez testé, oui, avec 14 20 dossiers, les oula, ça tient. Tsy nataony le malagasy amizao mbola manatra kely amina milliard d'euros no nangalariny
asinaniry tamin'io ranga io ny actif rehetrarehetra ny tsy ny toerana misy volamena. Ah là là. Donc non mais ça me fait rire ntsika rehetrarehetra hoe nananina de le sineny mody mamatika parle taori le siteny tena maleta yakofari de ao anatiny ao koa zany. De mody état fédéral zao hoe satria raha ohatra hoe tsy état fédéral no s'appliquer au Madagascar tsy ho tafiditra mihitsy ny président de la république satria etsaka an'iny ny olona tsy tian'iny ny olona nantany arasarotra tamin'ny any nazony toerana mahadéputé anazy tao titulaire raha ohatra ravany assemblée nationale androany tsy réélu velively izy teny avereniko raha ravany assemblée nationale androany tsy réélu velively tsy teny. Maninona moa zao le ACDU zay mpamadika atolona teneniko anako daholo izy nazo vola sy nanaiky vola sy namadika atolona reny ACDU reny mpamadika atolona. Maninona ny ACDU sy ny G7 Mada zay mpamadika atolona miteny zao hoe Cynthia le siteny mila miala mpamadika atolona mitondra reny de mpamadika atolona efa tao anatin'ny tao rehefa namadibadika atolona. G7 vitsika vao mivoaka iny no hitako hoe ngambany nisy fiaonana tany tam'izay tsy faly amin'io zavatra misy eo Madagascar io no quelque part mbola manana an'le droiture fanirany ACDU de efa mpamadika atolo reny G7 mpamadika atolo reny any ACDU reny miaraka amindry Kalafaniry Soa tadu tsara fa isa le onja iny le nanodina vola na hoe le namoaka ny carte d'identité française iny le Louisa iny raha ohatra nareo manana ny adresse iny de meo ana le Louisa iny nangalatra 4 000 € tsy mena tany amin'ny ana tsy niditra tany amin'ny tolona. Non mais c'est hallucinant tena mampimebe de reny mpamadika atolona reny efa hitany zareo hatrany voalohany reo zavatra tsisy mety reo fa manaiky reny zareo en tout cas aujourd'hui miaraka amin'isa zany hoe ACDU namaty an'le Faniry Soa ve satria se Faniry Soa sy teny no manana akoro miaraka main-dolama namatika ve le ACDU matoa izy masamy teny sa hoe miala sy teny na me ny film reny hita voalohany indrindra vo hitanao de hitanao daholo hoe io ndray de anao an'ity de io ndray de anao an'ity de io ndray de anao an'ity de le Roli Merci mon communication ça ne sert que qu'à la Faniry Soa satria ny frère ny Boutfabra le Roli Merci nefa ao amin'ny responsable la communication amin'ny Randrianirina de isaky manao communication momba Randrianirina reny ana reny de mitsifitra satria maninona afaka ataony minantsy fihinana satria il ne sert pas le PRRM tsy PRRM mihitsy enao zany responsable la com zany tsy manao an'ireny bourdre des années 80 reny communication na années 80 nadapitena kely communication enao ve olona mpitondra de manao communication défensive enao no tena vendrana am'izany parce que ça ne c'est olona dondrana ça koa tsy tena anazy misy hoe quel genre de communication il faut qu'il fasse moi ça m'arrange honnêtement parce que qui est maître du jeu aujourd'hui c'est pas eux c'est l'opposition qui représente le mieux l'opposition si ce n'est moi. Donc tsy parti politique areko satria ils sont en train de faire un petit ina moa tiky tenenina ny zavatra ataony le Randrianirina de ame toerana ireo parti politique ireo zay tsy niantso ary tsy niady teny andalam-betsy ny tolona tena tsy hitanareo hoe reo parti politique ireo na hoe
tsy hitanareo raha valy manana ny teny avy mitolona miara mitolona miantso ny parti politique koa hitolona non numéro tsy atosika ny hitantsika Andry Antoine ny hitantsika fa tsy reo eritreretinareo hoe adina olona indépendance zany no japin'ireo parti politique reo averengo adina olona indépendance sans appartenance ana étiquette politique no japiny reo politique rehetrarehetra reo parti politique rehetrarehetra reo nareo hoe nahitany reny Andry Antoine Randrianson reny eny anisany hoe nandeha voalohany hoe niady voalohany tao nareo hoe nahita hoe Antoine Randrianson proposé na place na premier ministre na ohatr'izany hitanareo ve nefa reny anisany tolona hoe reny ny tolona voalohany indrindra noho ny tolona nataony Antoine no nahatonga ny papa nitarika bidon d'essence bidon jaune maty no nitabataba nataonay rehetrarehetra no nahatonga anazy nio ariva nanomboka niova daholo ny anina rehetra de raha anareo mieritreritra hoe le mbale reny je le fitiavana Mikaela zay tsy hitatsony amin'ny tolona de fa nahazo vola zay mahatonga reny mangina nakanay Russie reny tsy volany reny fa volan'izy de efa mangina daholo fa ira Joella de iverina ary reo ny anaiky satria reo koa moa tsy nanana fa nahazo an'ity reo voanidina teny amin'ny kianja donc des fois je me dis est-ce que je continue à lutter pour Madagascar hitako ohatr'izany daholo mamaty an'ny lelany eto nefa ny zavatra nataony zareo tena hoe manapodika amin'ny Madagascar tsika amin'ny teny tsisy taitra daholo ny vahoaka very asa ny sodiaty very forcé mipayer taxe malafo be ny taxi be sy ny taxi sy ny olona rehetrarehetra izay manana tomobile ratsy kely le mahantra ihany zany mbola voasintona sy voatsetitra natao daholo zao rehetrarehetra zao de tsisy mifo ihany ny jiro Antananarivo tsy isan'andro nareo manana jiro mody zao lasa hoe coupure de courant fa tsy délestage tsony fa meny délestage isan'andro nareo fa anany délestage amin'ny rano sy ny jiro fa mbola tsisy mifo la nany Antsirabe hoe namboarina tsy haiko na vitana tsy fa ny lalana jereo fotsiny ny artère du pays fa 9 heures ave ianao andeha d'Antsirabe à Tana zavatra nafataony mibofinay en 1h30 tam'izay mbola kely miaraka amin'ny Opel la Corsa. Non mais en tout cas je vous dis moi je suis complètement je suis énervée peut-être c'est le fait que je sois un peu légère en vacances et tout fa ça énervé amin'ny situation Madagascar de ny zavatra tena mampimena miavita anareo foana za mipartager manao j'aime ahodikotono ny vidéo ako satria verina indray le kongony na tsy sa manao haha tsony eto amin'ny page satria vao manao haha de vao bloqué zao hoe ny olona micomplote rehefa ny olona eo en face-nao micomplote de t'es obligé de comploter aussi zany raha janina hoe ianao miproa c'est Machiavel donc zay olona rehetrarehetra manenjika amin'ny pageko peu importe rehefa hitako zay tadio tsara zay hoe je suis comme l'œil de Moscou zany jereko daholo hoe na mpanarakanara jereko hoe inona ny arahanyty j'ai le temps des fois de faire ça tellement je suis hyperactive de jereko daholo zay olona mpamadika rehetrarehetra de tadio zay fa rehefa nareo ny tsy ao anatin'ny pageko tsony satria be be tsy hitatsony rehefa nareo ny tsy ao anatin'le page tsy hitatsony ka mbola manana chance any amin'le page Randriambololona sy ny tiarandriamby de tadio zay fa namadika nareo à un moment donné de donner nareo nisy famadiana de moi je regarde tout ça je tolère pas les traîtres ohatrany tsy faniry soreny vous inquiétez pas iny je vais la mettre nue sur la place publique satria ny sy nanao nametrapetraka contrat sur ma tête je vais la mettre nue sur la place publique andohalika eto amiko iny itonatonany eto amiko iny mais je vais la mettre nue sur la place publique
Et croyez-moi, hein, il faut pas m'avoir en ennemi. Il y a une chose, hein. Lui, la retraite, c'est bon. Il faut pas t'avoir en ennemi. Il faut pas m'avoir en ennemi. Surtout, ni ex, ni anzana, qu'on a deventé, hein. Faut pas m'avoir en ennemi, fanir sous. Samian, pour eux, pourtant, les slaves, m'en offrent, m'en offrent, toi. Mais toi, tu sais pas d'où je viens. Ça dirait, moi, c'est nous, on a des pays, on a des cité, on a des pays, on a des roules, je vous dis, hein, c'est ça, va t'attendre à arrêter, t'es tout gâté à me souffle, quoi, t'es ta wall. Tu m'as pas dit, la médecine, la mère, la cité. Il n'y a pas de problème, on fait la nine. Ari, n'a pas ça va t'en taquiner, t'en faut loin, ni, des solutions, ni Assemblée nationale. Bon. Satria samy vao vidim-bola daholo dia mody io koa ny ampiasain'ny efa nirso hoe ay ny assemblée nationale tsy manaiky ana fa tsy manaiky ny ina moa tiako tenena hoe anagadrana ny rajoelona non reny requête reny c'est juste sous forme c'est juste esthétique hoe modina anao zavatra fa d'après l'accord nataony Randrianirina tamin'ny voalohany a tsy afaka mikity any rajoelona ireo. Ary zay nataony en tant que ministre tsy nikitika any rajoelona mihitsy c'est kitsika ndanaka arrêté vitsy iky ndrito miara-miasa misy an'izany hoe ndrito miara-miasa amity zako gaga be fa manintsika maninaka indry miara-miasa amin'io za moa tsy mbola tafiditra tao tsy afaka mitenjona hoe tsika fa manino indry miara-miasa amity io neka anisany mpamaty araka firongany rajoely petit poisson qui reny atsika ty andro nefa normalement reny petit poisson reny ampitenenina rehefa tena hoe madio izy dia asorana fa reny petit poisson reny nazahoana un gros poisson fa maninona tsy nikitiany. Et monsieur Manon, super procureur, elle ne fait pas le travail d'un ministre, en tout cas, elle fait le travail d'un super procureur. Elle dit, vous savez, adversaire est énervé. Énervé, qui va venir sous, c'est énorme, nous n'y avons pas colonel Patrick. Fafana cha we isa ni kipana wisa na metaka ni matu isa. Colonel Patrick est son faux kami c'est en Madagascar. Tamren, il a retiré ni retiré dans des aéroports il a ton Madagascar, va ton Madagascar, ni afna ton Madagascar fona colonel Patrick. San tena we olona matanjaka tena we olona manana fitiavana tandra sana tsy niala ton Madagascar fa niafna. Afika comme na rewet tsy niala ton Madagascar fa niafna. Rehefa narary iny tratrany AVC iny Randrianirina iny iza mo ny tena soignany iny colonel Patrick mbola nangataka requête tany amin'ny rajoela hoe avoely namanay nefa jereo mifanaovana azy raha tsy nisy any colonel Patrick tsy nafiditra ministra iny kalafa nirso iny. Raha tsy nisy colonel Patrick tsy tafiditra ministre iny eritreretinareo hoe 2 heures du matin iny tsy mbola andraisin'le Randrianirina fa andeha ho firany. Jereo tsara ny zavatra ratsy nataon'le José momba reny perquisition reny c'est sale ny zavatra nataon'iny fanirso iny e. Zavatra dégoûtant marikoriko e. Ny raketeny daholo zay olona nataova perquisition miaraka amin'iny José iny. Zao izy manao aferana volamena dia fantatrina tsara fanaovana afera volamena. Surtout enao manana carrière zany dia tadidio zay fa nanao sorina zay enao. Ny olona mpitondra anareo ihany a, reo tompotomponareo reo ihany a, ry vahoaka malagasy no mamono ny zanakareo sy ny havanareo. Nefa jereo toaroarovana foana. C'est ça qui est le plus c'est ça qui est le plus dingue. Fantatrinareo tsara hoe efa tondrakanareo hoe reo nana dia reo ndana sa vahoany. Conseiller en cité ny zao hoe tratra ambodiomby mamono olona manapaka lohana varira. Tsisy dossier. Conseiller en cité reo garde du corps en cité reo dia tafiditra lalina be ao anatin'ny affaire Jean-Jacques. Tsisy
na juge raha mahita zao hoe tsy mizavatra tsy mety am'ty sy manendigela de le olona le camion lasa rafananitsaka indray no lasa gadrany nefa le camion teny hoe aha ny olona témoin rehetrarehetra miteny hoe aha tsy nisy accident zany tsisy accident matanjaka be sy mafy be zany ary amin'ny lohan'ny ary no misy bala misy trou zany any amin'ny lohan'ny Jean-Jacques de laza rafa accident de moto nefa ny garde du corps cité no manaraka an'io tezonareo mbola nahitan'izany hoe c'est rocambolesque quand même hein hitanao za hitako le dossier hein matoa za masa miteny oatra zao hitanao zao mihitsy no hoe le garde du corps no tena mpamono olona ambadika eo fa tsisy personne re le juge nazo an'ity de mangina kadrana le olona tsy nanao tsiny satria mahantra kely satria mpitondra camion ny asany ny blessure ne correspond pas raha ohatra hoe voadona zany anao de na ny tananao tapaka na ny tongotrao tapaka fa tsy lohanao misy trou béant eo ampovoan'ny lohanao eo fa za mampime ka le vato mo makany foana zao ko amin'ny cité isan'andro ao satria tsy za sy vodi amy misy zavatra miafina enjana be ao satria Jean-Jacques no tokony ho PM tenareo de mbola minsy mbola manahana hoe merci Anne zao tenareo manaraka olona efa feno rano tanana efa tondroko anareo hoe iza le izy de mo du resaka franc-maçonnerie io za aloha na tena nareo je suis pas du tout ni ami de la franc-maçonnerie ni franc-maçon tonga de teneniko aminareo eto hoe tsy za tsy franc-maçon fa ny zavatra fatako amin'ny franc-maçonnerie de feno fampiarahana be de be ao anatin'io communauté io ao anatin'io association io de feno fampianarana be de be fampianarana miétudier ny zavatra misy ndrareo zany manana 3-4 cours 5 cours d'avance foana satria rehefa ohatra ianao profane vao miditra ao anatin'ny franc-maçonnerie de mianatra amin'ny étudier ny environnement non peu importe hoe inona de mianatra il dit ça il faut plancher il faut s'atteler ny vocabulaire an-jareo vocabulaire ana maçon foana iny resaka tolapaty miditra ao anatin'ny vatapaty iny tsy tena tolapaty na iny c'est juste symbolique iny rehefa ianao no miditra ao anatin'ny franc-maçonnerie raha tsy diso premier degré miditra ao anatin'ny vatapaty ianao de tu laisses ton toit d'avant, tu laisses tes écoutes en écho, tu laisses tout dehors. C'est un rite initiatique. Et un homme miditra zany. Ou la fa zany ianao rehefa mitsangana rehefa avy eo. Donc je connais un peu satria be ny tonton anay tao anatin'ny franc-maçonnerie. Ka zako miteny anareo fotsiny hoe c'est pas forcément ny eritreretinareo fa rehefa ohatra zao hoe izy mbola degré moindre tena hoe mbola tsy any amin'ny 33e degré sy ny 30e degré any sy ny 31e sy ny 32e degré de tady zay fa tsy mbola nanao ratsy zay izy ny akabeazanao Madagasikara tsy manana degré ambony be zany. Après ça dépend de certains loges. Bah écoute, je n'ai pas envie d'en parler, mais il y a Bernard et je pense que je vais te bloquer. Parce que la traîtrise, ça doit se payer, donc il faut que l'affaire suit son cours. Allez. Donc, comme je dis, ce sera la justice qui va la juger quand elle a divulgué ça, et ce sera la justice. C'est pas à moi de faire quoi que ce soit. J'attends juste, je peux pas en parler, mais quand la justice arrivera vers elle, ce sera quelque chose. Donc, je continue. Alors, Ratsi Mifuni, Randria Narisson.
Alors, certaines obédiences, surtout, oui, bien évidemment, certaines obédiences, certaines loges, etc. Fatsiny rehetrarehetra rehefa ohatra zao hoe extrême zay manao an'izany fa tout ce qui est la plupart raha ohatra hoe en formation-n'ireo à Madagascar sont des humanistes. Ka zany tsy any amin'le maditra be zany tsy any amin'le famonoan'olona tsy manana le branche pro catho na ohatra zany. Donc ou pro tout ce que vous voulez. Non mais de io ny enjehana io franc-maçon io nefa tsy any mihitsy ny problème fantatra antsika tsara mihitsy hoe izany nona lava izany tonga teo amin'ny pouvoir maika ny hazo vola be dia be ka tsy maintsy manao sorona amin'izay mahazo vola te hitazona pouvoir tato tsara fa rehefa lehilahy no miakatra ambony pouvoir à Madagascar dia voatery miondrika any mananjary dia voatery manao sorona. Pourquoi mananjary? Parce que c'est la ville des premiers lettrés. Talon zareo atao manakara dia reculé ta mananjary rehefa tonga ny musulmans sunnites. Ni descendants musulmans sunnites moa ce sont des antémours. Fa les vrais hommes de lettres, les premiers hommes de lettres de Madagascar, ce sont les Tambahoaka. Ce sont les premiers. C'est pas moi qui le dis, c'est Grand Didier. Donc tsy maintsy makany satria zareo manana ny connaissance science, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est astrologique et tout le tralala. Dia ny lehilahy tsy afaka mihitsiny. Raha nareo marika raha fohy, rangita, vehivavy daholo reny. Reny tsy mila mena hoe miondrika ary amananjary satria zareo fa tompo tany. Tady tsara fa malaisiana nanambady ny Rafosy Rangita, ce sont des marins. Tsy tafiditra eo mihitsy ny anarany. Raha ohatra nareo mijery ny arba généalogique reny taranaka-mpanjaka reny na Rafoy na Rangita no hitanareo fa tsy hitanareo ny ao ambadika ny tsika rehetrarehetra tamin'ny kely neritra hoe Rafosy Rangita mpivady no vehivavy. Tsy mila mamono reny dia tafavoaka. Rehefa vehivavy nitondra Madagascar dia tsy mila miondrikondrika any mananjary fa rehefa lehilahy dia tsy maintsy miondrika satria ny firenena any reny ny tany any Ramatoa, tany any mpanjakavavy. Tsy hitanareo mihitsy ny anaran'ireo Malaisianareo. Raha nareo mijery arbre généalogique tsy hitanareo ny anaran'ireo le Malaisiana niteraka nanambady any Rafoy sy Rangita. Tsy hitanareo. Donc mila sorona ny mpitondranareo io. Dia ireo maty be dia be ireo ry zareo ihany. Dia anjaranareo no mitsangana. Ouais, la sécurité à séparer la sécurité complètement on dirait surréaliste. Tellement isanandro à Madagascar ao feno olona maty. Fa fantatrinareo hoe iza dia ireo Rosianareo tamin'ny epokany ihany na tena mpanao kidnapping ireo. Cynthia, ma chérie, comme je te dis toujours, la seule qui reste intègre, on va rester intègre. Nous, on a une bonne gouvernance en tétavitique, une transparence en tétavitique. C'est voilà, transparence et respect de la parole donnée. Tsy nataondreo zany. Tezanareo mbola indrandrany ny respecter en parole na indray ara. Bon les amis, je vais vous laisser. Tezitra be fotsiny ana hitany interview any sy teny momba ny Jirama nefa izy mihitsy ny napidikizo anazy izy miaraka amin'ny Daya Kofariny no forcé any raha altetaka nanao plainte zay ny afatarana ihany zany. Ianao ve olona ministre dia ianao ve adala dia hoe andeha hanao plainte any amin'ny Amnesty International, tout ce qui est communauté internationale. Neo ianao rehefa manana toerana ratsy hoe le olona ianao mahazo menace de mort, tsy ianao tsy andeha hanao plainte amin'izao fotsiny e. Tady diova ny témoignage ny preuve misy karazany be dia be rehefa mitenareo preuve témoignage. Donc il y a tout ce qui est ce sont des faits 70 rehefa ohatra zao hoe
resaka discussion sy ny tariny. Ce sont des témoignages olona nahita, ce sont des gens qui témoignent. Ny témoin zany a de resaka proof koa zany. Ouais, je vais faire recherche. Merci. Merci, je fais... Envoie-moi par mail, s'il te plaît. Envoie-moi sur ma page. Je vais faire des recherches. Enfin, ientsana be ny zavatra ataon'ireo fitondrandreo a tena hoe namidinora be Madagasikara. Pire n'olo Rajoelina. Ao en accéléré. Basculaire zany moa dia eritreretinareo fa efa tsy afaka efa tsy afatra intsony. Olona maika izarany ankily malinika iny a. Tena malahelo an-jareo za. Malahelo an-jareo za satria be dia be ny tsy réintégré amin'ny resaka ao anatin'ny régiment. Mampalahelo. Ah, je suis triste. Triste za amin'ity zavatra misy ao Madagasikara ty. Oh là là. Le si tena miteniteny amin'ny resaka jirama hoe mety misy une semaine ianao ne niaraka tamin'ny Rajoelina teo e. Nareo ne anisan'ny tondra niaraka taminy teo e. Ianao ne anisan'le olona le ao anatin'le gouvernement, tsy gouvernement za fa fitondrana fahefana antérieur e. Risy teny fa aza mapy me. Voilà. Ah non, mais c'est malheureux, hein. C'est malheureux. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Taola. Ça te rira quand Bisous. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.